Nampiray ny isan'ny maty nitsimikaretina coronavirus teto Madagasikara araka nambaran'ny profesora Anta Vololitsy nanio 20 Mey. Ryan Rees, teratany Filipiana mpiasa tao Ambatovi ka notsaboina tao an-toerana moa itindao izany fahafatesana ity. Ny ampefatra kosa ireo voatsily fa marary ka 2 amin'izy ireo dia ny Toamasina ary ny 2 kosa teto Antananarivo. Misy sady 427 izany ireo voatsily fa mitondra ny coronavirus eto Madagasikara ary 700 amin'izy ireo no mbola manaraka fitsaboana. Nanambarany Général Jeannot Reribaka taleo anivon'ny Agence des Transports Terrestres na ny ATT fa tokony miantoka ny fanadiovana ilaina rehetra amin'ny taxi be toy ny famindrahana fanafody sy ny fiantoana gel désinfectant ireo kooperativa tsirairay. Fanampiana fotsiny ihany hoy izy ny natao hatr'izay ka tokony samy vonona ny amin'ny toyny ny tsirairay. Misy 340 ireo voatsily fa voan'ny aretina dengue any Mahajanga hatramin'ny androany 9 Mey araka nambaran'ny Rivo Malala Rakotony Naval talepatry ny fahasalamam-bahoaka ao amin'ny faritra Boeny. Maimaimpona ny fitsaboana ireto marary ireto eny anivon'ny centre de santé de base na ny CSB sy eny anivon'ny hôpitaly ary efa tonga tamin'ny 17 Mey ny fanafody avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka araka ny nambarany.